Fiadanany am'izao fotoana zao a de be dia be ny fiangonana mamaritra ny antsoina hoe kristianina amin'ny alalan'ny endrika ivelany. Ohatry ny hoe vita batisa no antsoina hoe kristianina, na mpandray fanasan'ny tompo ny antsoina hoe kristianina, na hoe mpikambana ao aminay na amin'ny sampana salamy zao na amin'ny vondrona salamy zao ny antsoina hoe kristianina, na hoe rehefa misoratra ny anaty bokim-piangonana na salamy zany a de antsoina hoe kristianina. Fa androany a te hiresaka amintsika hoe inona no ambarana ny soratra masina, de hojerevantsika ny soratra masina de avy eo tsika hijery ny tenantsika hoe marina amintsika avy eo zany voasoratra zany. Fa tiako be ty hamaritany Paoly apôstôly azy ty ao amin'ny Galatiana 5:1-4 hamaritany Paoly apôstôly ny antsoina hoe kristianina. Ozy izy hoe fa izay any Kristy Jesosy ozy izy, any Kristy Jesosy zany ny antsoina hoe kristianina, de nanompo ny nofony mba amin'ny faniriny sy ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Io no mifanakaiky amin'le tenin'ny Paoly apôstôly ihany koa any amin'ny Galatiana 5:1-4 hoe tsy izaho tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Tena nahavariana fa rehefa niteneniko nisy fotoana zany nisy sehatra nyresahako an'izany hoe io any famaritana ny antsoina hoe kristianina de tsy nivongivy, nisy olona zany tena tonga de nivongivina mihitsy na eno an'izany hoe zany ny famaritana ny antsoina hoe kristianina. Fa nefa alay voambony alay voambany ange, fa io izay any Kristy Jesosy ozy izy a, zany hoe izay ny kristianina zany ny antsoina hoe kristianina de olona nanombo ny nofony mba amin'ny faniriny sy ny filany teo amin'ny hazo fijaliana e. Arak'izany hamaritany Paoly apôstôly anazy zany any amin'ny Galatiana 5:1-4 hoe tsy izaho tsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Ka marina aminao ve zany? Ndao voaboasantsika ara fa ahoana no heviny? Amin'ny ankapobeny a, ny olona zany rehefa babon'ny fitiavan'ny Kristy, rehefa le resy lahatra an'izany fitiavan'Andriamanitra azy zany, resy lahatra ny herin'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainany, resy lahatra fa anara-dian'ny Kristy de mahafoy ny zavatra rehetra. Zay le mahafoy ny zavatra rehetra io a, satria nahita le tsara lavitra, nahita le sarobidy, nahita ny sokafana ny masony, de nahafantatra izy, de nahita izy, de nahafoy ny ambony sisa rehetra fa nanao zava-dehibe an'iny le zavatra hitan'iny. De n'iny zany le fiainana, le fitiavan'Andriamanitra, le famonjena. Zay. Ka eo tsika ny antsoina hoe kristianina zany de tonga amin'izay sehatra anankiray zay e. De mahafoy manombo ny nofony, zany hoe le momba anahy, le ny amiko, le confortko sy le zavatra zay tiako sy zay faniriko eo amin'ny fiainana. Zany nge sarotra be nge manaiky an'izany, sarotra be manaiky an'izany hoe tena le sitrapoko, le tanjoko eo amin'ny fiainana, le zavatra mba tiako sy le zavatra iriko rehetrarehetra eo amin'ny fiainako zany a, avelako daholo mihitsy noho ny amin'ny Kristy, noho ny amin'ny Jesosy. Kanefa zay no antsoina hoe kristianina ry havako isany. Zay no antsoina hoe kristianina arak'izay voasoratra eto. Zay. Fa satria be dia be ange ny olona no mivavaka e, mandeha makany am-piangonana fa inona? Isatisfaire, anome fahafahampo an'ireo tanisainao reo, au contraire ny zavatra ataony. Anome fahafahampo, mivavaka mba anome fahafahampo an'le nofo, mivavaka mba hatanteraka ny faniriny, mivavaka mba hatanteraka ny filany, zay zavatra tiany atao sy zay tanjona iriny rehetrarehetra eo amin'ny fiainany. Zany no antony andehanany hivavaka. De milaza aminao fa tsy kristianina ny anaran'izany, fa tena mifanohatra amin'ny famaritana omen'ny soratra masina mihitsy. Ka jereo ary ny tenantsika, manahoana tsika? Kristianina ve anao sa tsy? Amen.